VGD pirate misy 5,000 sy boky osika ny dora manam-pahefana tao amin'ny commune Antehiroka. VGD mirakitra horonan-tsary pirate misy 5,000, boky sandoka 5,000 ary fitaovan-tserasera ampiasaina amin'ny fanaovana kopia an-tsokosoko no nidora manam-pahefana tao amin'ny Fokotany Morondava, commune Antehiroka, Omaly. Ireo entana osika ireo dia hita sy nosavaina teny Ambodintsotry, Anosibe ary Andravoahangy. Toerana efa fantatra hatry ny ela amin'ny fiparitahan'ny kapila mangirana sandoka na ny pirate araka ny fahazavantsika azy. Araka ny fanazavana avy amin'ireo manam-pahefana ny toerana dia ahitana andian'olona efa zahatra raha amin'ny asa fanotana sy fizarana ireo kapila osika ireo, fantatra amin'ny fiteny andavanandro hoe mpanao pirate. Notsipihan'ny brigady anti-pirate fa hatramin'izao dia tsy mbola nisy fahazoan-dalana ofisialy navoaka ho an'ireo mpivarotra hira sy horonan-tsary amin'ny toerana Ampahabemaso. Voaheloky ny lalàna araka izany ny fivarotana, ny fiparitahana ary fitadiavam-bola amin'ny vokatra noforon'olona hafa tsy nahazoana lalana amin'ny vandana. Nilaza hatrany ny tompon'andraikitra fa natao hamehezana sy hanamafisana ny ady atao amin'ny osika no sady arovana ny zonim-pamorona sy ny tontolo ara-kolontsaina eto Madagasikara izao hetsika fandravana sy fandorana ireo vokatra sandoka izao. Izao moa zany anisan'ny hoe ao anatin'ny asan'ny BAP dia hoe vokatra azo résultat zany mandritra ny fotoana volana vitsivitsy. Misy zany hoe foezaka, misy ny lavitrezaka. Io aloha zany zao anisan'ny hoe anatin'ny foezaka, raha foezaka zany izy misy ihany zany hoe 5,000 CD zany 15 décodeurs zany sy boky maromaro ao, mbola misy boky ao osika ihany koa. Ireo zavatra ireo zany dia natao iarovana ny zonim-pamorona ary anatin'izao fotoana fanavaozana moa tsika izao dia miezaka hatrany zany eo anivon'ny ministera amin'ny alalan'ny andriamatoa ministra ny serasera sy ny kolontsaina mitady vokatra satria mila vokatra ny vahoaka malagasy. Dia ny tena tanjona moa zany dia arovana ny zonim-pamorona ireo artista, ny mpanakanto, ny eo-misehatra amin'ny aisoratra, ny ireo mpandraharaha miandraikitra nytony resaka famparitahana sary amin'ny resaka satelita zany, zana-bolana, dia mpisehatra rehetrarehetra ireo zany fiarovana an'ireo anisan'ny asan'ny ministera ny serasera sy kolontsaina amin'ny alalan'ny brigady anti-piratage. Izay moa rehefa miasa dia teny ohatr'izao gilet fotsiny satria rehefa manao teny amin'ny mampitandro filaminana izay dia mitsoaka ry zareo, mandositra ilay olona. Misy fotoana raha tsy manao izay fa asiana aron'akanjo aloha, dia rehefa tonga eo amin'ilay toerana ty ilay olona samborina, izay vao mampiseho taratasy aloha fahazoan-dalana izay manao an'ilay asa, mampiseho taratasy momba ilay mpitandro filaminana sy ilay ministera iasany mibajy. Le mpampiditra ireny an-dalambe ireny koa ve samborina? Ireny moa anatin'ny resaka manatompo ireny, tena samborina tokoa ireny satria rehefa voalazako teo hoe mitovitovy an'ilay resaka ao anatin'ny YouTube ihany ireny. Izany hoe téléchargen'ilay olona ireny zao ilay hoe hitadiavan'ilay olona mivantana toa dia anazy amin'ny gadiny vola azony avy amin'ireny. Dia izay ilay hoe voarara lalàna. Izany hoe tokony hiditra ao anatin'ilay hoe cyber ara-dalàna zany ny olona iray vao afaka manome hira na manome film na ilay mivantana. Misy mantsy ohatran'ny autorisé ihany ilay olona ireny, tsy ilay any amoron-dalana zany fa ireny ve zany efa manana contrat mazava sy fahalalàna? Io moa arakaraka, io tsy ilay hoe cyber na ilay tsy cyber no tsy azo atao, fa ilay fivarotanao ilay resaka zavatra novokarin'olona mihitsy zany tsy azo atao. Izay ilay tena voarara. Na reny anaty taxi borosy ireny mandefa hira ireny, misy fitadiavam-bola ankolaka ireny hoe alefa ao ilay olona mba alefa ao ilay hira mba hampazoto an'ilay olona hoe atsy amin'ny atsy tsara misy hira mandefa foana, dia misy fitadiavam-bola ao an'ilay coopérative izay. Dia voarara merina hatrany aloha ny fisaorana ny brigady anti-pirate noho izao vokatra azo izao, satria manam-porofo izao fa ny miasa daholo zany ny ratsa mangaika eo anivon'ny ministera manatanteraka ilay viny amin'izao fotoana dia ny hoe amin'izao fanavaozana izao dia miasa hatrany dia mila vokatra ka porofo izao vokatra hitantsika izao. Ny eo anivon'ny ministera dia voaingana nanao fankahikevitra indrindrandrindra momba ny resaka famoronana, ka izao zavatra izao dia anisan'ny fiarovana ny zonim-pamorona, ny mpanoratra, ny mpamokatra, ary efa nanao antso avy ny ministera ho an'ny mpamokatra, ho an'ny mpanjinjara ihany koa ao anatin'izay ireny cyber ireny. Raha tsy diso ny tenako dia efa indrony ataony izay. Ny ekipa efa ao anatin'ny fandrafetana an'izay volavolan-dalàna nivoaka teo anivon'izay fionan-doha izay
avy amin'ireo mpisehatra eo anivon'ny kolontsaina sy ny serasera izay. Dia ny tanjon'ny ministera moa zany dia mba ny hoe ampiditra ny mpisehatra rehetra eo anivon'ny ara-dalàna zany ary mba azo tombontsoa daholo ny rehetra amin'ny asa rehetra izay ataony.